Almerava antsika rehetra aminaran'i Jesosy amin'ity andro anio ity lady voalohany amin'ity volana May ity. Raha isaky lady ihany ianao vao tonga eto dia elahelontsika tsy niona. Dia faly mahita anao indray androany dia faly mbola miara-manompo ny tompo aminao. Dia faly ihany koa miaraba izay rehetra manaraka amin'ny alalan'ny tambazotra. Tambazotra no izy fa tsy tambajotra. Dia manona fedana ny tompo amintsika rehetra. Eny ary, antsika ifampizara indray rehefa elaela kely tsy niona. Avy namanga ny tany Moramanga sy ny tany Marivoay dia misaotra ny tompo fa mahafinaritra tsara ny fanompoana any. Aza tiana ho vavaka ho azy ireo satria ny mahasamy hafa antsika eto Antananarivo manana olona marobe mifampitatana amintsika fa zareo any olona vitsivitsy ihany no mifanoa tohatsy ho lavo dia mila ny vavakantsika izy. Amenna. Rehefa mahazo tombony ianao amin'ny vola dia manampy ny hafa izay reradreraka ianao. Rehefa mahazo tombony ihany koa ianao fiainam-panahy, manampy ny hafa ihany koa ianao izay reradreraka. Fa tsy mametsy iny fotsiny dia efa ngatsy afaka manao an'izao ngatsy mba zao fa anjaranao mihitsy mitondra anjara birika amin'ny fananganana azy ireo. Amenna. Antsika mankiteny androany izay mety sarotsarotra vakiana kely fa izay ny ilantsika toriteny ahafahana manamora azy sy manamora ny fahazoana azy. Romana 5:7 mandeha ovakitsika. Romana 5:7 dia andeha ovakitsika. Nandeha ny fa Romana 5:7 dia andeha ny 10. Ovenao. Romana 5:7 andeha ny 10. Toy izao vaky ny teny aminaran'i Jesosy. Ary tsy izany ihany fa Rebeka koa dia nanana anaka tamin'ny anankiray, dia tamin'ny Isaka razantsika. Fa raha tsy mbola teraka ireo ary tsy mbola nanao tsara na ratsy mba hitoerany fikasan'Andriamanitra araka ny fifidianana, tsy avy amin'ny asa fa avy amin'izay ny antso. Dia nolazaina tamin'ny vehivavy hoe ny zokiny hanompo ny zandriny. Araka voasoratra hoe Jakoba ny tiako fa Esau no halako. Ahoana no lazaintsika misy tsy fahamarinana avy amin'Andriamanitra. Sanatria izany fa hoy izy tamin'i Mosesy hiantra izay hiantrako aho ary hamindra fo amin'izay hamindrako fo. Ka dia tsy avy amin'izay maniry na amin'izay mihazakazaka fa avy amin'Andriamanitra izay miantra. Fa hoy sotra masina tamin'ny Farao, izany nanandratako anao mba hoentiko mampiseho ny heriko ary mba hanambarana ny anarako any amin'ny tany rehetra. Koa izay tiany tsika rehetra andao amaky, koa izay tiany hamindrana fo mamindrany fo, ary izay tiany ho hamafisina fo mamafisiny fo. Amen. Dia andehantsika hamaky fanampiny atao amin'ny Timoty 2:2. Timoty 2:2 andeha ny 7:10. Timoty 2:2 andeha ny 7:10.
ka hatramin'ny faraika amby roapolo naran'i Jesosy. Kanefa ny fanorenana mafy nataon'Andriamanitra dia miorina tsara sady manana izao tombo-kase izao. Ny tompo mahalala ny azy. Ary koa aoka ny olona rehetra izay manonona ny anaran'ny tompo hiala amin'ny ratsy. Fa ao an-trano lehibe tsy dia fanaka volamena sy volafotsy ihany ny ao, fa misy fanaka hazo tany koa ao. Dia ny sasany miamboninahitra, dia sasany alambaraka. Koa raha misy olona manadio ny tena no afaka amin'ny ireny, izany hoe ny ratsy, dia ho fanaka ho miamboninahitra izy. Efa nao masinina ka hasoan'ny tompo vovoatra amin'ny asa tsara rehetra. Amen. Androantsika hiresaka zavatra anankiroa izay voarakitra amin'ny Romana 5 io. Ny anankiray dia ny fifidianana hozy izy, ary ny anankiray kosa dia hiresaka tsika ny amin'ny fitaovana sy ny mpiasa. Fisafidianana dia ny fitaovana sy ny mpiasa. Romana 5 fototra fa any faraparany antsika vao hiverina amin'ny Timoty 2. Vonina tsara ve ianao? Zao ilay tantara ny Romana 5. Rebeka hozy izy nanananaka. Dia tamin'ny Isaka razantsika. Fa raha tsy mbola teraka ireo, dia tsy mbola nanao tsara na ratsy, dia efa nifidy sady Andriamanitra. Ny fisafidianana no resaka ao anatin'ilay izy. Izy aloha mahafantatra ny Rebeka, tsy hoe ilay ao ambadika ireo izany ny anontaniako, fa ilay Rebeka ao anatin'ny Baiboly. Izy mahafantatra azy mba tsangano ny tanana. Iza i Rebeka? Vatiny Isaka. Dia izay tsy malala tsara mba manomboka mamaky Baiboly, manomboka ara-pitso, atombohan'ny Genesis 1, mba mahafantatra anaran'olona maromaro vitsivitsy ianao rehefa mamaky an'io Baiboly io. Dia mitantara filazany tsara tany amin'ny 100 taona lasa tany ho any, dia misy lehilahy anankiray izay atao hoe George Muller. Iza tsara? George Muller. Dia George Muller dia navita namaky ny Baiboly 200 fois ity Baiboly ity. Dia alohan'ny ho faty izy, dia hozy izy hoe nanontanian'olona izy hoe ina mety mbola fanirianao George Muller efa ho faty ianao zao. Dia hozy izy mbola mamaky Baiboly. Izay mbola tiako atao alohan'ny hafatesako zao. Tsy haiko ianao raha efa namaky indray mandeha, hatraty izany resako fa tsy hoe nanokatra indray mandeha. Fa raha tsy mpanao an'izany ianao dia tsara ianao mianatra mamaky ny tenin'Andriamanitra, mamaky soratra masina. Satria maninona? Andriamanitra miresaka amin'ny alalan'ny soratra masina. Raha miperinao amin'ny bibliotekanao fotsiny izy dia soratra masina ny anarany. Fa raha mamaky azy ianao ka miasa ao am-ponao fanamasina dia tenin'Andriamanitra no anarany. Azonao ilay izy? Tsy tenin'Andriamanitra ity boky mangamanga ity na maintimainty ny lokony any aminao any tsy fantatro. Tsy tenin'Andriamanitra io, fa soratra masina io. Fa ny fotoana ianao mamaky an'io dia maheno an'Andriamanitra miresaka aminao, dia izay izy ny atao hoe miteny Andriamanitra, miresaka aminao Andriamanitra. Eny ary hiditsika amin'ilay tantara. Nananjanaka Rebeka. Rehefa nananjanaka Rebeka dia Esau sy Jakoba no anarany. Ireo Esau sy Jakoba ireo dia izao fanazavan'ny tenin'Andriamanitra, izao fanazavan'ny Paoly mikasika azy ireo. Mbola tsy teraka ireo izy, mbola tsy nanao izay tsara na nanao ny ratsy, dia efa nisafidy sady Andriamanitra. Eo zany ilay izy misy firoonam-pinoana, doctrine eto anivon'ny tontolo mpivavahana kristiana izay atao hoe calvinisme. Dia ny calvinisme sy ny hyper-calvinisme dia mametraka zavatra ohatr'izao hoe Andriamanitra mifidy, Andriamanitra miantso. Dia tonga dia raisiny mivantana be fotsiny izany hoe tsy misy fepetra, tsy misy parametra, tsy misy antony manokana
fisafidianan'Andriamanitra fa tonga dia hoe tondrotondrony ohatr'izao fotsiny ty tiako ty alako ty tiako ty alako ty tsy tiako ty. Fa ny fahamarinana rehefa mijery ny ensemble raha mijery Romana toko faha 9 fotsiny tsika hoe tonga dia izay fotsiny zany mbola tsy nanao ny tsara ireo nandratsy dia marina be izay fomba fijery izay. Fa rehefa mijery ny ensemble ny baiboly amin'izay ianao sy ny zavatra voasoratra rehetrarehetra manomboka Genesis ka hatrany amin'ny farany, izany hoe mijery ny atao hoe esprit de la Bible. Inona tsara? Esprit de la Bible. Dia afaka mahita ianao fa tsy ohatr'izay ny fomba fidianan'Andriamanitra. Andriamanitra tsy tonga dia manondrotondro be fotsiny hoe ty dia ty dia ty dia ty dia reto tsisy izy daholo. Fa misy zavatra izay ataony ao anatin'ilay izy. Nisy fotoana fampizara zavatra ohatr'izao hoe trano arafitr'Andriamanitra. Dia rehefa manao trano ny olona anankiray dia tsy tarihan'olona ny jereny amin'ilay mpanao trano. Hoe ohatrany maçon fijeriko azy, maçon. Tsy ohatr'izay. Paozindrangety ny sofina plombier, zao mihitsy ny paozipaozy sofina plombier mety io. Na hoe tonga dia tondrotondrona fatahany fotsiny hoe rangahy électricien olona tsy nandray fil hatr'izay ny ainany. Tsy ohatr'izay ilay izy fa misy potentiel. Misy potentiel. Izany hoe raha anao trano ianao dia tsy izay olona hitanao rehetrarehetra sambotsamborinao eny fotsiny. Na hoe endrikendrika no hijerenao azy, na hoe fananana no hijerenao azy, na hoe fadiovana no hijerenao azy, na hoe tsy haiko ny paozin'ny tongony, na ny pointure, na ny kiraro anaovany, na ny patalohany, na ny shortany, tsy izay ny paramètre. Ary izay indrindra ilay tantaran'ity Romana toko faha 9 ity, tsy tsangan'olona ny jeren'Andriamanitra. Tsy zavatra ivelany jeren'Andriamanitra, fa potentiel. Izany potentiel zany zavatra any anaty any, tsy voatery zavatra ny anarany, tsy voatery zavatra ay tary ambadika tary na tariana na tary, zavatra mety tsy fantatr'ilay olona mihitsy hoe misy an'izany ao anatiny. Fa Andriamanitra mahita ilay izy. Manomboka azonao aloha ilay izy eo. Andriamanitra mahita ilay izy. Andriamanitra mahita ny zava-miafina any anatin'ny olona rehetra. Voavoaka David, vao iantso mpanjaka izy, dia nentina teo anatrehany Samuel, ny zanaky Jesse, 7 lahy aloha nalefa voalohany, nalefa Eliab, dia nojerena ny vatany Eliab, nojerena ny tanjaka Eliab, nojerena ny trakefany Eliab, nojerena ny zavatra rehetra efa vita ny tany amin'ny lasa. Dia ozy ny olombelona hoe io no manana potentiel. Fa ozy Andriamanitra hoe tsy manana potentiel zany io. Ary miprofo tao anatin'ilay izy, ny vadika kely fotsiny ny baiboly, dia mahita ianao fa voaka Goliata andeha hiady amin'ny Israely, fa tsy sanihetsika Eliab tao anatin'ilay izy, satria tsy ao ilay potentiel. Ary Andriamanitra mahita n'izay zavatra tsy ao ilay izy. Mosesy andeha hitarika vahoaka, ozy Andriamanitra mahita le potentiel ao anatin'ny Mosesy. Zany hoe le fahafaha manao, tsy fahaiza manao, fa fahafaha manao. Ny dikany hoe fahaiza manao dia zavatra efa hay, zavatra efa natao, zavatra efa ananana expérience efa voafeh. Fa ny fahafaha manao, zavatra ao anatinao ao ilay izy. Fa na ianao tsy mahalala ilay izy. Azonao ohatra eo, Mosesy tsy manana fahaiza manao, Mosesy tsy manana expérience, tsy manana inona, fa Andriamanitra mahita ao anatiny an'ilay fahafaha manao. Mbola tsy teraka Jakoba sy Esau, dia fa Andriamanitra efa mahita fa ao anatin'ny Esau tsy misy fahafaha manao, fa ao anatin'ny Jakoba misy fahafaha manao. Dia avy amin'izay izy amin'ny angady sy ny arona, Jakoba ny ilako, fa tsy Esau. Ny suite rehetra manaraka ho azy eny moramora fotsiny any. Fa izay fomba fijeren'Andriamanitra olona. Tetezo io tantaran'ny baiboly rehetrarehetra io, fa Andriamanitra mahita potentiel any anatin'ireo olona rehetra izay nofidiny sy nantsoiny. Izay mahatonga an'ireo ho lasa olo malaza ny finoana. Ho lasa inona? Olo malaza ny finoana. Na dia mbola tsisy inona fantatra ao ilay toroteny androany, matoa ianao natsoin'Andriamanitra, tian'Andriamanitra olo malaza ny finoana koa ianao.
zao kely namanao akaiky hoe tian'Andriamanitra olo malaza ny finoana ianao. Amen. Zay le potentiel fahafaha manao. Dia ato amin'ity tantara ity amin'izay atao anatin'ity resaka Romanina 7 ity. Dia ozy ako hoe misy tantarana olona eto, olona 3 ny tantara eto. Iza voalohany? Hainao anao ahy e? Iza voalohany? Ka Rebeka tsy izy, ka misy tantara Rebeka fa hoe Rebeka nanananaka dia vita ny tantara fa nareo kosa. Esau, Jakoba, 7. Mila mamerina mamaky? Tsy tia moto zany. Tia Romanina 9 resantsika. Mila mamerina mamaky. Iza ny teo? Faraparany tenenina azy. Tsisy naheno ve le izy? Farao. Zay ny 3e élément tao anatin'le zavatra vakitsika teo. Averina kely? Jakoba, Esau, ary Farao. Reo 3 reo. Dia atao anatin'le lecture natambatra izy 3. Fa ny famarinana tsy mitambatra izy 3. Fa misaraka ireo. Samy hafa ireo olona ireo. Samy hafa ireo olona ireo. Dia ifampiresaka tsika dia ifampizara. Andraso lova sao dia mandinika ako ao anatin'ilay izy. Mandingana ao anatin'ilay izy. Dia zao arositsika ao anatin'ilay tantara. Azonao aloha zay le etape voalohany, le fomba fisafidianan'Andriamanitra. Dia eto amin'izay tafiaraka le famakiteny, tafiaraka ilay ampahantantara ao anatina paragrafo izy sika filaza azy anankiray, andiny 10 anankiroa, dia katreo amin'ny 12 tantara Farao. Fa ireo olona ireo dia karazana olona anankiroa. Ny karazan'olona voalohany dia Esau sy Jakoba. Reny atao hoe mpiasa. Tsara? Mpiasa. Ary ny karazan'olona faharoa dia Farao. Iny atao hoe fitaovam-piasana. Fitaovam-piasana. Misy mpiasa zany ao dia misy fitaovana fiasana. Dia misy élection an'Andriamanitra amin'izay. Misy fisafidianana an'Andriamanitra amin'izay. Andriamanitra tsy ny fitaovam-piasana no fidiny fa ny mpiasa. Ahoana tsara? Tsy ny fitaovam-piasana no fidiny fa ny mpiasa. Izy tsy manao recrutement na fitaovam-piasana. Tsy ny fitaovam-piasana no manatona azy hoe za dia mahay tena le tracteur io zany, tracteur. Le tracteur zany manatona hoe za tena mahavita mamadika banga ao anatin'ny tena 1 hectare vitako ny 2 andro. Tsy manao recrutement na fitaovam-piasana izy, fa mpiasa no recruteny. Hozy izy miresaka ao anatin'le tantara hoe miantra amin'izay tiany antrany izy, dia mamindra fo amin'izay tiany amindrana fo. Iresaka kely tsika le fitaovam-piasana, dia iresaka kely tsika le mpiasa, dia iresaka kely tsika le asa. Okey, fitaovam-piasana, mpiasa, asa. Ny akamaroan'ny olona manafangaro ny mpiasa sy ny fitaovam-piasana. Zany hoe manafangaro ny Farao, ny fiainan'ny Farao sy ny fiainan'ny Jakoba sy Esau. Resaka kely tsika le Farao. Farao manana zavatra ifandraisana amin'Andriamanitra izy. Misy relation Farao sy Andriamanitra. Zany hoe ohatr'izao le tantaran'ny Farao nafaran'Andriamanitra mihitsy Mosesy hoe mandehana ianao mankany amin'ny Farao. Za momba anao fa zao ho amafisiko ny fo Farao dia tsy avelany hivoaka zany Israely. Dozy Mosesy kaninona ho any moa? Raha ianao ihany dia efa manapa-kevitra fa tsy hamoaka ny Israely Farao. Teo zany Andriamanitra mandehana fotsiny ianao hoe tsy hidiranao zany. Dia lasa Mosesy nanatona Farao. Zao ny teny Jehova aminao Farao. Avoainy oloko, andeha hanompo any efitra mandritry ny atelona. Ozy Farao niavonavona be ary normal be amin'ny toerany. Fa iza moa Jehova? Ary nahoana ny anaiky azy? Jehova ny Andriamanitra Israely, bla 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 bla. Nanamoto izy Farao fa nareo olona kamo miasa fotsiny.
dia lasa Mosesy nody aloha. Dia Andriamanitra amin'izay i Farao amin'izay nanamafy ny asan'ny Israely. Dia nanomboka nanao mirakla Andriamanitra tamin'ny alalan'ny tanan'i Mosesy. Nandeha aloha ny ranon'ny Egipta ny nely nivadika ho rà. Dia rehefa mivadika ho rà ilay izy dia efa manomboka hoe efa mafimafy izany zavatra fa tsy natahitra azy ilay izy. Nomboka ny loza manaraka. Tsy tadidiko intsony hoe sahona sahina indray. Nandeha ny moka, nandeha ny valala, nandeha ny karazan-javatra maro isan-karazany. Fa reny rehetrarehetra reny tsy natahitra amin'ny Farao reny. Ary nisy fotoana izy saika ilavolefona ihany hoe tena tsoy Mosesy ohatrany tena aloha ihany alefo reto olo reto fa simba ny Egipta fa Andriamanitra manamafy ny fony. Ao anatin'io Baiboly io misy tantarana karazana olona izay ampiasain'Andriamanitra. Izay maninona? Ampiasain'Andriamanitra. Ampiasainy. Misy tantarana olona ao anaty Baiboly any amin'ny bokin'ny Isaia raha tsy diso fako rehefa miresaka izy mikasika ny Kirosy mpanjakany Mediana sy ny Persiana zany tantara mirakitra ao anatin'ny tantaran'izao tontolo izao hoe nisy an'izany Cyrus le Grand zany tamin'izany fotoana izany. Ary le Cyrus le Grand roanjato taona melohan'ny atongavany dia namoaka teny teo ambavany Isaia mpaminany Andriamanitra hoe za andravina miko tontolo eo analohanao anapatapaka ny hidy vy anorotoro ny varavarana varana dia meko anao ny arena miafina ao mangingina sy ny arenana fenina ao amaizina. Nazao amin'ny Kirosy zany. Fa Kirosy dia tsy piasa fa fitaova ampiasana. Tsy piasa izy fa fitaova ampiasana. Ary ilay fitaova ampiasana dia karakarain'Andriamanitra ihany koa. Maninona ilay fitaova ampiasana? Io no mahadiso ny olona be dia be. Satria maninona? Misy olona miresaka hoe za tena misy Jesosy atao anatiko. Za tena miaraka amin'Andriamanitra. Satria ny fiainanay ataon'Andriamanitra ohatr'izao. Ny fiainanay tahaka an'izao. Ny anahy ny fiainako sahirana be zay fa ohatran'izao. Za narary fa nataon'Andriamanitra tahaka an'izao. Rehefa mamaky ianao ny Baiboly ao amin'ny filazantsara efatra dia misy olona be dia be nanaovan'i Jesosy mirakla tao ary izao ny tenin'Andriamanitra izay rehetra nanatona azy. Dia tsy nisy ny laviny na ny ray ary. Olona 3,000 manaraka azy, tsisy ny laviny na ny ray ary. En curieux te ahita mirakla, tsisy nampodiny. Fantatro ho fonao, tanamody. Tsia. Misy olona tao tsy mino akory azy. Ny zanany misy demoniaka. Raha mamisy azonao atao re avoty izay menakavy. Zay Jesosy hoe ny zavatra rehetra ny hainy mino e. Nareo tsy mino ny anton'izany. Mino avonjeo ao izy ho afaka amin'ny tsy finoko. Dia nanaovan'i Jesosy mirakla. Fa reo olona rehetrarehetra hitanao nanaraka an'i Jesosy ireo dia tsy piasa ireo. Reo olona ireo dia tapitra ny tantaran'ireo. Tao anatin'ny Baiboly rehefa vita ny famonjena. Rehefa vita ny fahafatesan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Rehefa nitsangana tamin'ny maty izy dia tsy hita intsony na le an'ireo olona rehetrarehetra ireo. Ny aina zavatra ireo, nihinana mofo ireo. Ny olombelona moa sentimental. Mino afa tsarony mandra-pahafatany izany nihinana mofo ny hawa tena tadidiko iny. Sady tsiron-javatra izany. Tantara amin'ny taranaka fara mandimy izy dia ny tsirona mofo ny tantara iny. Tena tsy mbola nihinana ohatr'izany intsony. Tao aoriana ny onako tamin'ilay sotro divay indray tena hafa le roa hafa. Souvenir mandramaty le divay. Niditra tao amin'ilay trano a Jesosy. Iny ny mariazy mba tena tadidiko. Maro azy efa naleko izay fa iny tena tadidiko iny. Le divay. Reny olona rehetra reny fitaovana daholo. Nanaovan'Andriamanitra zavatra fa tsy nofidian'Andriamanitra. Tsy nofidian'Andriamanitra. Fa Andriamanitra dia misafidy amin'izay an'ilay mpiasa. Rehefa tsika hiverina kely amin'ilay manao trano. Fa miresaka aminao fotsiny ahafahanao mijery ny tenanao. Hoe fitaovana ianao. Tsy ampanamporofoina fa misy Jesosy velona ao anatinao. Ny hoe nanao zavatra taminao fotsiny izy. Tsy ampy izany. Tsy ampy. Nisy lehilahy teo ny atao hoe vavadiny tsara endrika. Nanaovan'Andriamanitra mirakla.
teny tsangana izy, teny bitabitaka izy, teny aranteran'Andriamanitra tamin'ny Petera sy Jaona tao anaty tempoly. Fa iza nitoy an'ny tantara? Tsisy intsony naninona sa ahoana nitoy an'ny tantara? Fa nahazo fanasitranana izy satria manino misy ilan'Andriamanitra n'izay zavatra ray, te tahiny izy, te karakarainy izy. Fa tapitra treo amin'izay morceau zay ny tantarany. Misy tantarana vehivavy tao Zarefata izay nanaova mpanompon'Andriamanitra mirakla, Elia anarany, nampitombony divay, nampitombony mofo. Fa tapitra le tantara. Isika zany mila mijery aloha voalohany indrindra hoe fitaovana ve aho? Fa raha fitaovana ianao dia mampalahelo ianao zany. Ary raha mampalahelo ianao fa tsy tsapanao akory hoe mampalahelo, vao mainka mampalahelo avroeny ianao. Vao mainka mampalahelo avroeny hoe za ve mba niaraka teo foana? Dia kaikay za tsy naheno, tsy natsapan'izany zavatra. Za ve mba nanao an'izao? Tsy fantatro fa raha za le olona niaraka tamin'i Jesosy ireo, le 3 arivo, le fampikisikisina, ange misy tantarana dia mpianatra ary. Amin'ny Lioka 4:12 raha tsy diso, na 4:9, 4:9 angamba. Mpianatra, 70 isan'ny mpianatra Jesosy, fa 7:50 ny hemotra. Tsy ataonay ahoana ny fiaino an'izany zavatra zany? Ahoana ny haino an'izany? Iza ny havita an'izany? Dia lasa ry zareo nandeha. Zany hoe ny fampikisikisana. Zany hoe nanao zavatra ho an'Andriamanitra. Misy olona koa mijery zavatra ohatran'izany hoe zay nge fa mpanompon'Andriamanitra. Ny mpanompon'Andriamanitra, asan'Andriamanitra ao anaty. Asan'Andriamanitra ao anaty dia avoaka ety ivelany. Azonao? Fa tsy hoe za ko mibata seza, za mibata bafla. Fa raha ao anatina fotoana tahaka izao ianao tsy maheno an'Andriamanitra miresaka aminao, dia matahora fa andreo mbola fitaovana ihany ianao. Fa ny fitaovana tsy maheno. Mateo 7:10 miresaka Jesosy, fa tsy fantatry ny olona zavatra teneny. Faly fotsiny izy rehetrarehetra mihinana mofo, fa tsy fantany zavatra teneniny. Dia ozy izy ny tenin'Andriamanitra niresaka tamin'ny mpianatra hoe ianareo no navela halala ny fanjakan'ny lanitra, fa ireto tsy mba navela. Andeha ambony hazo fijaliana Jesosy milanja ilay hazo fijaliana. Efa potika ny vatany, efa miraraka ny nofo, efa vita ny fikapohana, mety efa misy hoditra mihitsy an'ohatr'izao hoe toy ny ra efa tsisy hijery. Ozy ny Isaia miresaka hoe raha nijery azy isika dia tsy misy endrika aniritsika azy. Zany hoe tsy misy hatsaran-tarehy aniritsika azy. Potika loatra le vatana. Dia efa potika loatra le vatana dia mbola mibaby ny hazo fijaliana, mandany ny hery farany, hoentina eny amin'ny tendrombohitra. Ary le hazo fijaliana tsy azon'olona hafa hoentina fa izy ny tsy maintsy mitondra azy. Satria izay ny sitrapon'Andriamanitra, izay ny tenin'Andriamanitra, sitrak'Andriamanitra ny ampahory azy. Nanatona azy ny vehivavy moa sentimental malahelo. Misy renim-pianakaviana be dia be nanatona azy. Hoe atao ahoana rety, za koa mba mananjanaka vao 30 taona ohatran'ity, tena mba tsy tatiko raha zany eo amin'ny toeran'ny Maria. Nanatona azy vehivavy. Mampalahelo ianao Jesosy, sauve. Ianao nge mbola tanora voaeritreriny. Jesosy resaka tamin'ilay vehivavy. Ry vehivavy ny Jerosalema, aza mitomany amiko. Fa mitomany io anareo sy ny zanakareo. Tsy azony zareo zany. Tsy hainy zany. Satria maninona nandalo teo aminareo famonjena, fa tsy hitanareo izy. Nivazavaza taminareo famonjena, fa tsy henonareo izy. Nampiasa moyen be dia be Andriamanitra, fa tsy nisokatra ny fonareo, tsy henonareo. Zay mahatonga zao afatra izao isaka mihetsika tena miezaka foana fampizara hoe manana antoka va ianao. Henonao ve Andriamanitra miresaka aminao? Rehefa mamaky Baiboly ve ianao maheno an'Andriamanitra miresaka aminao? Rehefa miantory-teny ve ianao maheno an'Andriamanitra miresaka aminao? Sa tsisy ninona henonao? Sa olona ny hitanao? Sa tsangan'olona ny hitanao? Sa talentan'olona ny hitanao? Sa fahaizan'olona no henonao? Fa ny olon'i Kristy maheno azy. Zay le tenin'Andriamanitra vakentsika Timoty 2:2 teo. Ny tompo malala ny azy. Ny olon'i Kristy maheno azy. Ny olon'Andriamanitra maheno azy. Ary ny olon'Andriamanitra rehefa maheno azy, dia ozy izy ny tenin'Andriamanitra mikasika an'izy roa lahy teny an-dalany Emosy. Tsy nientanentana va ny fotsika rehefa niaraka tamin'i
tsisy micro, tsisy zavatra fahaizana be, fa olona telo lahy miara-mandeha, fa le roa lahy maheno fientanentanam-po any anatiny any, vokatra ny firesahana. Ny fitaovana tsy maheno an'izany. Ny fitaovana rehefa ampiasaina tsy manana sentiment, tsy maheno ninina. Ny fitaovana nge normal be raha karakara iny. Ianao ve ohatra piasa tany dia ny angadinao tsy rangitinao mihitsy fa avelanao fotsiny amin'izao. Ianao ve ohatra chauffeur-na automobile dia tsy soloanao mihitsy ny pneu fa hoe fitaovana io. Tsy maintsy mba ataonao mibikabika tsaratsara izy. Dia misy fitaovana be dia be mieritreritra fa matoa izy bikabikain'ilay mpampiasa. Matoa izy bikabikain'ilay tompony. Dia satria izy nofidiny manokana, tsy karakaraina satria misy ilana azy. Ralesana brika. Karakaraina. Dia eto tsika ao anatin'izao fotoana voalohany, tapany voalohany izao. Jereo aloha hoe fitaovana ve ianao? Sa mpiasa ianao? Na dia mbola tsy azonao ary inona ilay mpiasa, dia izay fotsiny aloha. Fitaovana ve sa mpiasa? Henoko ve Andriamanitra miresaka amiko? Sa mandray zavatra avy any aminy fotsiny aho? Fa fandraisan-javatra avy any aminy tsy milaza na ina na ina. Tsy fantatro akory ianao. Rehefa ho avy fotoana indray andro ka ianao nge teo an-dalambe nay. Raha ohatra ka very ny hijairo izay nanaovan'i Jesosy miracle, dia ho avy izy eo anatrehan'ny tompo izany. Dia izy Jesosy milaza, tsy fantatro kory ianao, tsy fantatro ahoana. Zanako vavy angilina, Anjely angalao baiboly fa mila pirofo Jesosy. Io toko anankitelo misy tantarako hitanao io Jairo. Zaio c'est moi. Dia zanako vavy raha tianao hita dia io ihany koa izy. Ny fisafidianan'Andriamanitra, ny alalàna ny fisafidianan'Andriamanitra niondroko mandre ny feoko. Za malala azy. Za manome azy fiainana mandrakizay. Ary tsy misy marombaka azy eo am-pelantanako. Satria za nanolotra ny aiko hamonjy azy. Amen. Fitaovana. Izay natao hoe fitaovana. Olona ampiasaina fotsiny. Io olona ampiasaina io mety tena tonga hatramin'ny postana pasteur. Io olona ampiasaina io mety tena hoe olona tena nanomeny fananany ho an'Andriamanitra, ho an'ny asa kirosy tena hoe devoe tanteraka ho an'Andriamanitra. Fa fitaovany kirosy. Sady fampitahorana zany ny fampahatongavan-tsaina antsika mba tsy handeha amin'ny fahazarana fotsiny isika. Fa mba hafantatra ary izaho toetra, izay mihitsy ny tenin'ny Paoly Korinthiana 4:12. Izaho toetra ny tenanareo. Iza hono izahana toetra? Ny tenanareo, ianao. Ifampiresao eo anatrehan'Andriamanitra, fitaovana vao. Sa olona natsoinao hiasa ho anao. Izay ny fitaovana. Ny olona izay ampiasain'Andriamanitra amin'izay dia zao, lay fisafidianana zany, lay olona iantrano, lay olona amindrana fo, lay olona manina moa izy ty le ambaran'le Romanina 9 teo hoe amindra fo izy dia iantra izy. Le fitaovana aloha iny fisafidianana hafa iny, ity ny fitaovana ilaina. Fa eo amin'ilay voalohany amin'izay mijery amin'izay izy any Isaka, tsy Isaka fa izy moa, Jakob sy Esau. Dia inona amin'izay safidiny? Tsy fitaovana amin'izay ireo safidiny ireo, fa mpiasa amin'izay ireo safidiny ireo. Mitady amin'izay izy iza ny mpiasa azoko ampiasaina. Dia zao ny ambaran'i Jesosy ao am-bokiny zao natoko 5:10. Aneny 7. Haitsika tsara. Tsy anareo fidy fa za no fidy anareo. Dia manindry anareo andeha amo ary aretany vokatra reo. Anomezany ray anareo izay rehetra angatahanareo amin'ny anarako na injany na iny John 15:6 sa 15:16. Zay John 15:10 dia tadavao. Dia zao amin'izay zany ilay izy ny fifidianan'Andriamanitra amin'izay dia hoy isika miverina amin'ilay resaka mijery potentiel izy ao anatintsika tsiraray avy. Zay rehetra fidiny dia misy ilany azy daholo. Misy ampiasany azy daholo. Misy ilany an'io. Hoy isika teo rehefa miresaka ilay fanaovan-trano hoe
isika raha manao trano dia tsy izay olona sendra atsika dia jerijerentsika dia apetrakintsika amin'ilay fanaovan-trano. Ianao ohatran'ny mpiandry mety aminao, ianao ohatran'ny tena ohatran'izao mety aminao, fa misy zavatra hita any anaty any. Tsika moa olombelona tsy malala izay potentiel any anaty sy zava-miafina any anaty any, fa tonga dia CV ny jerena, tonga dia hoe aiza ny zava-bita, navita trano ianao, dia mitantara izy hoe ndraindray misy olona mampime zay no zavatra io na lapana Botsoa teo zay natsona tamin'io fa tena zavatra tsika no nanao an'io. Misy raha namana zay eo akaikina eo me fotsiny ako mamampony na tômôbila eo pasteur za atsovo rehefa ohatrany zavatra zany mécanicien tao Botsoa ohatra tao. Président sary miantso ana foana. Nefa izy amin'io tsy takatra ny saina mihitsy vao maraina izy milanja rano ny asany dia présidence hono ny antso azy. Tsika tsy mifidy olona jerijerena mitsangana ohatran'izay. Dia Andriamanitra mijery amin'izay, mifidy amin'izay an'ilay olona izay ampiasaina. Dia rehefa mifidy izy dia hozy tsika hoe tsy nahita an'ilay potentiel izy tao anatin'ny Esau, fa mahita izy an'ilay potentiel ao anatin'ny Jakoba. Tsy mahita izy an'ilay potentiel tao anatin'ny Arona. Ozy Mosesy niresaka hoe olon-ka fatsoana fahazazana. Tsy vitako izany mpiandrondro ve no asako. Dia asainao hiandro vahoaka tsy mitovy ange izany. Ny ondry tenenina fotsiny hoe ary dia mandeha, ny vahoaka teneninao ary tsy handeha ho any izany. Ahoana tsisy fandraisa mihitsy izany. Tsy azo atao mihitsy hoe ohatran'le ondry vao mihira fotsiny dia manaraka izy. Vahoaka iza koa nisy vahoaka anaraka ao hira ianao dia anaraka anao vahoaka tsy possible zany. Dia izy Mosesy olona hafa safidiana. Fa Andriamanitra mahita hoe ity olona ity ilaiko ity, ity olona ity safidiko ity, ity olona ity atsangako ity, ity olona ity ampiasaiko ity. Dia ozy amin'ny resaka amintsika androany misy karazana olona mieritreritra fa ny mpanompon'Andriamanitra ihany no fidian'Andriamanitra. Tsy marina izany. Tsy ny mpanompon'Andriamanitra ihany no fidian'Andriamanitra, fa zao ny fiantso ny vahoaka an'Andriamanitra rehetra, olombofidin'Andriamanitra. Inona tsara? Olombofidin'Andriamanitra, tsy mpanompony ihany. Zay ny ambaran'i Petera hoe isika ozy izy dia taranaka voafidy. Inona tsara? Taranaka voafidy, fanjakam-pisorona. Zany fanjakam-pisorona zany, pisorona daholo izy rehetrarehetra. Ary anankiray ihany ny pisorona be izay sady mpanjaka. Nanampanjaka roa ny Israely, ny anankiray mpanjaka mpitondra firenena ary ny anankiray mpanjaka mpitondra fivavahana. Zay mihitsy miplasina pisorona be, mpanjaka izy. Zay mahatonga azy manao an'iny couronne iny, dia zay mahatonga azy ny akanjony tena feno volamena, feno vato tsara, misy pierre, misy vato sarobidy 12 eo atratrany eo, mampiseho ny tantaran'ny Israely. Dia zay ilay izy hoe isika natsoan'Andriamanitra tsy ho vahoaka tsotra fotsiny, fa ho fanjaka mpisorona. Olona nalain'Andriamanitra ho antenany, olona nofidian'Andriamanitra, olona natsoin'Andriamanitra, natsoina ho mpiasa isika. Amen. Tsy misy na iray ary na firy-taona izy na firy-taona, raha tsapanao ny fiantsoan'Andriamanitra, raha tsapanao ny famonjen'Andriamanitra, dia androany milazanao fa tsy natsoan'Andriamanitra ianao mpivavaka fotsiny, mpanenjika fitoam-bavaka lahady, mpanenjika fitoam-bavaka larobetsy, tsy izany, tsy izany, fa natsoan'Andriamanitra ianao mba hiasa ho azy. Mijery izy an'ilay ankohonanao, tsy fantatro firy menada ianareo, mety 5, mety 8, mety 1 ihany, fa na 1 ihany ary mbola hitany ankohony kozany sy kozininy, mbola nijereny ihany koa ny hafa rehetrarehetra. Dia izy izay teny ilaiko, izay ny atao hoe famindram-po, hitany ao anatin'ilay olona, ilay potentiel, ilay zavatra ilainy. Ozy tsika atao hoe manao trano, dia hitany ao anatin'ilay olona, amin'ny maha-Andriamanitra anazy, hitany tsara. Ty olona ty tsy mahafantatra, fa izy mahay manao varavarakely, fa za malala fa mahay an'izay izy. Ty olona ty tsy mpanao varavarakely, ohatran'ny Petera zao. Petera mpanjono, fa manana potentiel Petera, hitondra fiangonana, enjana be nge zany, olona sans formation.
tsy manana formation na inona na inona, tsy manana passé na inona na inona. Fa ozy Andriamanitra hoe io olona anankiray io, mpanjony, mpanarato, tsy manana diplôma na inona na inona. Fa io nitondra ny fiangonako, olona manarivo ny maro be tsisy ohatran'izany amanaliny. Fa io no mitondra fiangonako. Hitan'Andriamanitra ao anatiny. Mijery amin'ny Matio indray izy, tsika mety manana fomba fijery, nitiavan'Andriamanitra amin'ny Matio ngamba mety izy le mpikirakira vola, mety natao trésorier ngamba izy. Tsy voatery mihitsy any amin'izany. Fa Andriamanitra mahita ao anatiny olona io zavatra ilainy ho an'ny tenan'i Kristy. Amen. Andriamanitra mahita zavatra ao anatsika. Androany zany vity ty afatra ty. Dia mila mifantoka amin'izay tsika mifiantsona Andriamanitra. Amen. Satria ianao tsy natsona andova lanitra fotsiny. Amen. Zay mantsy fahazoantsika n'ity tantara ty. Za natsona andova lanitra. Sambatra fa natsona andova lanitra. Natsona ianao hiasa aloha. Za lanitra zany mbola ratra. Tsy afaka hoe tsy hay hoe afaka 70 taona sa afaka 30 taona. Fa ianao velona eto tany zao. Dia natsona ho mpiasa ianao. Amen. Ale asa etsony ianao, le tsy hainao mihitsy. Le tsy nieritreretinao mihitsy ireo tantara io, natsony any izay tsy nieritreretany daholo ireo olona rehetrarehetra ireo. Olona mpiandrondro, ny anankiray natsony hitarika vahoaka. Ny anankiray indray hiady amin'io Goliata ngeda be io, tonga dia atsona tsotro zao fotsiny, atsoy ilay kely. Tonga avany ilay kely mbola mavomavo koa ely. Tonga dia avy fotsiny ilay mpaminany be an'Andriamanitra, ianao no natao mpanjaka an'Israely, tsy teo eo amin'ny toeran'i Davida fa maninona izy amin'ny voavinina bononoka. Dia manofo raha zany. I Josefa matoritory ao an-trano, dia omena nofy, ianao ataoko, ny akoka eo anatrehanao, ny rainao, ny rahalahinao, sy sisa rehetrarehetra. Avoaka amin'ny prison izy, ny fahafantarany tenany hoe andeha hivoaka ny prison. Misy olona mila le spécialité atsika hoy ny ao an-dapa ao. Ay, mahafinaritra zany. Fa vita le izy, tena tsy teo amin'ny toeran'i Josefa ihany koa. Tampotampoka eo tonga dia hoe ianao ny atao prime ministre. So dia aloha hiverina ny mpigadrana eo. Avo loatra zany risaka izany. Raha zany teo amin'ny toerany. Aloha za ka saina kely atoroy le cellule aloha fa ohatry ny alokany ihany aloha. Fa ohatrany tsy takatra ny saiko zany hoe vahoaka firy tapitrisany andeha hoentiko. Olona ministra be dia be no andeha ho baikioko. Olona mahay lavitra noho izao. Na ny fitezana an'izany karazan'olona zany ary nge mafy be. Mafy be nge zany hoe ianao tsy anino na varia amin'ny figadrana ry. Dia ny olona fezinao, olona mahay zavatra rehetra, amoandry zareo le terma tsy heninao hatr'izay nisinao ianao. Fa tonga ianao dia ndraso aloha ho ampivereniko nareo fa ndana aloha mody vetivety, ndana aloha mody vetivety. Fa Andriamanitra tena miantso mihitsy, dia mametraka ao anatsika ao misy potentiel ho an'ny fanjakan'ny lanitra, tsy ho anao fotsiny irery ihany. Ianao tsy natsona andova fiainana mandrakizay fotsiny ihany, fa ianao natsona hiasany Kristy rehetrarehetra. Mety tsy mahay mitory-teny ianao, mety tsy manana an'izany fahafahany izany ianao, afaka manandrana ianao manao an'izany, fa tsy voatery ho izany. Fa misy zavatra ao anatinao ao izay ny tompony mahalala azy, izay mila hisisianao amin'Andriamanitra. Andriamanitra natsoinao ary azany, vita aloha izay ny etape voalohany. Misaotra anao fa tsy fitaovana ny positionko. Misaotra anao fa tsy angaditsika, misaotra anao fa tsy lapelina, tsy marteau. Sa zay ny position tianao. Ny aloha marteau ka. Mafy be ohatran'ny sarotra be le resaka. Tsy angadin'omby na angadin'ondry, fa natsony ianao mpiasa. Izy mihitsy no miantso ianao mpiasa ianao. Ianao mpiasa tany ianao. Nao skill kely ohatran'ny kofafa amin'io. Mpiasa tany ianao. Tsy efako zany Andriamanitra ao aminao ny potentiel. Ary fiainanao rehetrarehetra io volavolaiko fotsiny. Volavolainy fotsiny. Io fiainanao io lasanao rehetrarehetra efa namola volako anao. Hampatonga anao fitaovana tsara eo belantanako. Miditra amin'izay tsika le Timoty 2:2. Isika hozy izy ny tenin'Andriamanitra. Dia fanaka ho membonahitra. Inona hony? Amin'ny teny frantsay izy.
vase d'honneur. Zany toerana izay misy antsika fa tsy apetrapetraka fa tany fotsiny dia izy estiavana. Za zany vase d'honneur hontsika. Tsika ho fanaka ho membonana. Fa ilain'ny tompo izy. Ampiasaina Andriamanitra, ahasoa ny fanjakan'Andriamanitra, ahasoa ny tenan'i Kristy, ahatsara misy amintsika nolotra ny ainy. Mahatsiaro ny tantara zany Salama Matiora zany fa za mino fa tsy mahay mitory teny zany. Fa mandrakity ny androany misy impact amina olona maro be mihitsy hoe nisy azan'olona zany ny joro. Zay fotsiny fahalalantsika azy, tsisy inona fatatsika momba azy. Tsy mahalala titra na toriteny sy ingany ray ianao makasika ny Rasalama raha misy mahalala mba resao. Hoe ty toriteny malaza ny Rasalama ty. Tsisy inona fantatra. Fa le vase d'honneur nampiasain'Andriamanitra. Misy mpanompon'Andriamanitra tany amin'ny taonjato talohan'izao iainantsika izao. Tomany izy teo anatrehan'Andriamanitra, Andriamanitra ampiasao. Fa raha tsy ampiasainao, alaivo ao any aminao. Tonga dia défi à la mort zany. Zay mihitsy ny teny ampiasao. Fa raha tsy ampiasainao, alaivo ao any aminao. Tena ampiasain'Andriamanitra izy. Tena ataon'Andriamanitra fitaovam-pamonjena olona maro izy. Manahoana ny firetam-po ao anatintsika ao. Mba fitaovam-pamonjena ve. Sa faly fotsiny amin'ny fiantsoana. Faly fotsiny amin'ny fisafidianana. Fa ny fisafidianana dia natao hiasana. Natao avokarana ho an'Andriamanitra. Natao hitondrana vokatra ho an'Andriamanitra. Na ina sehatra misy anao. Tsy voatery ho any amin'ilay toeram-piasanao na any amin'ilay fiarahamonina misy anao. Fa Andriamanitra afaka mampiasa antsika tsirairay avy izay efa nantsoiny. Amin'izay itiavany azy. Fa manahoana ny fahavononana any anatintsika. Kozy le Timothée ny resaka hoe raha misy manaisotra ny teniny ho afaka amin'izany zavatra zany. Dia izy no fanaka tsara. Ampiasain'Andriamanitra izy. Ampahavokaran'Andriamanitra. Androany mahafatra ho antsika, izay rehetra natsoin'Andriamanitra tsy natsoina fotsiny. Eo mantsy le mahadiso. Tsy natsoina fotsiny mba ho vonjena, andova famonjena. Fa natsoina mba hiasa. Natsoina mba hamokatra. Raha manao trano ianao, dia tsisy olona zany atsotsonao fahatany. Nefa fantatrao tsy aninona izy dia atsoinao fotsiny. Fa zay rehetra taonao sy miditra ao anatin'ny toerana izay anaovana trano io dia misy asany avokoa. Misy olona mety tsy miasa mivantana amin'ilay vatan-trano. Fa gardien ohatra ny asany, nga izy manao ninina amin'io. Tsisy inona. Miandro eo fotsiny izy mandra-parivo ny andro. Fa misy ilana azy izy sa tsisy ilana azy? Misy ilana azy. Aza vela amina esory ary izy. Nohatra ny tsisy hidirany amin'ilay trano mihitsy ny tena marina. Fa ianao sady tsy mahay plomberie, ianao tsy mahay carreau, ianao tsy mahay varavarakely, loranganao alefa. Dia alefaso ary le gardien hitanao azy. Fa lasa daholo ny entanao rehetrarehetra. Fa ilaina le gardien dia tahak'izay ihany koa le izy. Misy zavatra ilan'ny tompo atsika. Fa tsy vonjena fotsiny ny zanak'Andriamanitra. Tsy vonjena fotsiny fa nantsoina ho mpiasa. Nantsoina havokatra. Ilain'Andriamanitra Jakoba no i Abrahama aloha ny ingala izy. Ilain'Andriamanitra i Abrahama natao rainy firenena maro izy. Ary eto itsika dia amarana amin'izay isika ao anatin'ilay izy. Ny fiantson'Andriamanitra amin'izay dia tsy miankina intsony ao anatin'ny parcours-n'ireo olona ireo. Tsy miankina amin'inona? Amin'ny parcours. Tsika olombelona ny parcours zay koa moa zavatra nampianarina antsika. Le parcours ny tena zava-dehibe. Fa rehefa jerenao ireo mpanompon'Andriamanitra ireo, misy parcours hafahafa daholo ireo. I Noa ny fidian'Andriamanitra, i Abela ihany mba olona lamina angamba ao anaty Baiboly. Iny tsy vao vita le zavatra nataony dia vonoiny Kaina izy dia tsy nisy fotoana hanondranana. Fa za sura mihitsy fa raha nahazo fotoana iny mbola nahita fanondranana tsy hitatry izay nisy izao tontolo izao. Fa saingy maty taloha fotoana maty vao vita mission izy dia izay nahatonga azy lamina tsara iny tantarany. Fa vao mahita isika tantara Noa, Andriamanitra niantso an'ilay mpiasa. Noa no anarany. Ho aripako izao tontolo izao, ho aripako ny tany resahany.
Maripako daholo ny zavatra rehetrarehetra fa zao ianao no nahita fitita amin'Andriamanitra manamboara samy fiara. Mahafinaritra zany Noa dia olona mahitsy teo anatrehan'Andriamanitra, olona mahafinaritra Noa tsy nanatsiny tamin'Andriamanitra izy. Vita samy fiara nandehandeha teny. Elaela Noa tsy nisotro zavatra matsirotsiro vava fa rano foana sotroina, rano foana, maraina rano, ratoandro rano, hariva rano. Vao vita safodrano tena mbolimboly Noa, nambolena voalohany voaloboka. Nanery voaloboka tonga dia ozy Noa hoe tena efa ela loatra izay tsy sotroina zay. Sotroina ilay zavatra. Mamy Noa. Rehefa mamy Noa tsy mba mipiripirina ohatr'izay vahoaka, fa ny soriny ny tanjaka. Ny olona rehefa mamy mba mirediredy kely eny, mba mizarazara vola. Ohatr'izay ny olona rehefa mamy mba mitantara atsangatsy amanorana eny. Manao resaka olona io vitalao io. Io zany raha voatsotra so fandehany io. Noa tsy manao an'izay. Fa Noa rehefa mamy ariny ny akanjony, boridana be. La hiantitra fotsy volombava be, boridana. Erak'izay vahoaka rehetrarehetra ty. Zany ny parcours fahalatsana. Mijery ianao tantaran'ny Mosesy. Mosesy vao eo no miteny ao ka tsisy aminareo hanambady Amalekita, Girgasita, Kananita. Vita zay teny zay izy nakakosita voalohany rehetra. Ho vadiny. Ozy Miriam nareo raha ohatra ny tsy milamina mihitsy. Vao eo nareo miteny amin'ny Israely tsy mahazo maka. Ianao mihitsy nakalizy voalohany. Zany ny parcours ny Mosesy. Ny parcours ny David efa haitsika tsara hoe za Andriamanitra nanandratra anazy. Fa ao anatin'ilay parcours misy zavatra manonona. Parcours ny Jakoba fantatritsika tsara ny namitahany, ny ralahany. Fantatritsika tsara i Jakoba izay natahotra no faty. Ny parcours ny Abrahama fantatritsika tsara matahotra no faty Abrahama teneny ny vadiny. Ny aloha vadiko tsy lazaiko azy zany mandrakizay. Ny lazao anabaviko ianao. Misy maty misy velona fa any zany. Tsy raikitra. Fa neny Abrahama tsy tahotra tsy ny lazao anabaviko. Vonoany Farao tsika. Ianao velominy zaho faty. Nga raha maty tonga ianao dia tatosolony avy eo. Zany maty antoko ao anatin'ilay izy. Alao mba ataovy anabavy. Sady ilay izy nge tsy langa be. Ianao niesy tsinona i Saray. Niesiko ianao tsy langa be zany. Fa zay toy-po matahotra fahafatesana zay zany misy parcours. Dia ianao mametraka fanontaniana hoe Andriamanitra mifidy dia misy olona ohatr'izany satria Andriamanitra tsy mijery parcours. Ianao hoe tsy navita ninninona tao anatin'ny tantaram-piainanao lasy. Mety misy tantaram-piainan'olona ary tena ratsy. Tena ratsy. Tena ratsy. Mety hanabavy ianao fa fantatrao ny tantaram-piainanao hoe ianao ilay vehivavy efa nanalaza azy indimy. Ny anatin'ny sainao any mbola marariny any anatinao. Mety misy fotoana ianao mitomany irery. Ianao mety lehilahy ianao fa mety misy zavatra ratsy izay secret anao ny ambadika any. Fa zao kosa nefa tsy ho an'ny olona rehetra zany. Fa ho an'ilay matsiaro fampiasa izy. Misy antony ary misy ilain'Andriamanitra aminao. Ary ny parcours-nao tsy nanova ny fifidianan'Andriamanitra. Raha miteny ny tenin'Andriamanitra mbola tsy nanao izay ratsy na tsara ireo, dia marina tanteraka ny ambaran'Andriamanitra. Efa hitan'ny ratsy ho ataon'i Jakoba. Ratsy. Fa mbola safidy an'izy. Jakoba nge olona tsy tena famatopo tamin'Andriamanitra. Tsy tena famatotra-po izy. Fa Jakoba ny zanany tena famatorany apo. Zanaka ny fahanterany. Josefa ny anaran'ny ray. Benjamina ny anaran'ny ray. Ozy ny zanany rehefa niresaka hoe raha ohatra ka tazominao miresaka amin'ny Josefa izy zany. Dia ozy izy ny zanany rehefa niresaka tamin'ny Josefa hoe ozy izy Simeona. Alao za ozy izy no tazomina. Fa raha mandeha mody zay ka tsy hitany kiaky Benjamina dia ho faty amin'ny alahelo ny rainay mpanomponao. Zany hoe ny fifamatoran'ny fony Jakoba tsy tany amin'ny Jehova fa tany amin'ny Benjamina, tany amin'ny zanany. Andriamanitra mahita le défaut kely rehetrarehetra. Andriamanitra mahita zavatra ny anatin'ny fiainanao, mahita ny paseanao. Fa raha tsapanao natsoan'Andriamanitra ianao, dia ny paseanao tsy tokony ho fato misakana. Ny fahalatsantsika tsy tokony ho fato misakana. Na misy erreur ary,
Misy erreur teo amin'ny fanambadiana. Misy erreur teo amin'ny tantaram-piainana. Misy erreur, ny zavatra nataonao dia nigady ianao tany amin'ny passé. Efa ianao tena efa any Jesosy tamin'izao fotoana izany. Fa androany Andriamanitra miresaka amintsika. Fa matoa izy niantso antsika tsirairay avy. Dia mila avotsitra amin'izay ny tantara-passé. Mosesy angeny namono olona, namono Egyptianina izy. Dia lasa izy nandositra. Manamboatra conscience fotsiny izy any amin'izay misy azy any. Fa rehefa miantso azy Andriamanitra tsy manontany mihitsy hoe ahoana moa ilay Egyptianina novononao iny. So ianao fa tsy hitako ary iny, hitan'iny. Fa tsy miparikoro ny zava-dehibe amin'Andriamanitra. Fa ny potentiel misy ao anatinao ao. Dia ianao mila miresaka amin'Andriamanitra. Matoa anatsoanao, misy zavatra to. Ampiasao a Jesosy. Ampiasao ao an'ny fiangonanao. Ampiasao hanangana olona. Ampiasao hampahery olona. Ampiasao hambatenao fitaovana tsara. Mba havokatra. Mba ho reharehako ihany koa ao anatin'ny fiainantsika olombelona. Mba misy zavatra mba mila hananantsika fierté. Ary raha mba samy hanana fierté ihany. Tsy alao le ao amin'ny fanjakan'ny lanitra. Amen. Nirehaka momba zao fiainana zao ny fierté an'ny olona ny diplômany. Fierté an'ny olona ny razany. Fierté an'ny olona ny fananany, zava-bita, ny vadiny, ny zanany, sy ny sisa rehetra. Asenao tsy fierté ny ratsy. Fa izany fierté atsika. Nampiasain'Andriamanitra tsika. Natsontsika dia nampiasainy rehefa avy eo. Mbola velona asenao mbola tanora tsika ozy izy tsika tamin'ny alarobia 10 andro lasa angamana izay. Olona tanora tsara amin'ny olona mitondra zioka, tsara amin'ny olona mitondra zioka raha mbola tanora izy. Fitomanina toko 7 misy azy. So zahantsika mbola tanora tsara izao. Mpala maintso volo tsara aza mijery volo fotsy eo aminao. Fa azon'ny tompo ampiasaina isika. Azon'ny tompo ampahavokarana isika. Mila mitafy an'ilay hery sika ao anatsika ao. Ilay olona kifikivy. Ary zany iny mampatonga atsika. Ny zavatra ataontsika eto. Indray diso kely ny fandraisantsika zavatra. Indray everitsika hoe forger caractère ny alehantsika eto. Tonga eto dia inandray zany tsy mety ao amiko tompo ahitsany izay rehetra tsy araka sitrapona. Ahitsana dia avy eo atao inona. Ohatrany hoe rangito le angady, rangito. Vita le fandrangitana rehefa maranitra izy dia saika. Fa ny angady maranitra nge dia natao ampiasainy. Amen. Ny olona ianao manao formation. Anisan'ny defaut-an'ny mpianatra goavana indrindra. Mianatra. Tapitra le fianarana. Tsy tantsoina hoe inona ny atao rehefa avy eo. Fa rehefa avy mianatra ianao dia lasa ianao mikatroka amin'izay ilay zavatra nianaranao. Dia tahak'izay ihany koa manamboatra karakteritsika ty am-piangonana. Izay ny alehantsika ty. Izay le tenin'Andriamanitra amin'izay le Timoty 2:2. Raha misy manaisitra, raha misy lozisy manaisitra ny tena no afaka amin'izany zavatra izany. Dia andao iarahantsika mamaky dia amarantsika. Timoty 2:2. Andeny fa 2:20. Koa raha misy olona manadio ny tenany, ho afaka amin'ireny zavatra ratsy ireny, dia ho fanaka ho membonahitra izy. Efa no amasinina ka maninona hony? Anina tsara? 9:7. Vovoatra, iarahantsika mamaky. Vovoatra farany, vovoatra maso ho an'ny tompo ary vovoatra ho amin'ny asa tsara rehetra. Izay le mpiasa, izay le zanak'Andriamanitra, izay le olom-bo fidin'Andriamanitra. Aza manaiky izany ianao hipetrapetra-potsiny. Amen. Aza manaiky izany mihitsy ianao eny dia tonga fotsiny dia ny ohatr'izao ihany. Jesosy ampiasao aho. Misy potentiel ao anatiko matonatsoina ao aho. Avereny izay frasay. Jesosy ampiasao aho. Misy potentiel ao anatiko ao. Misy fahafahamanao. Tadidio izay teny izay. Misy fahafahamanao. Dia tsy tadidinao le potentiel. Potinina. Misy fahafahamanao ao anatiko ao. Misy fahafahamanao ao anatiko ao. Misy zavatra azo ampiasaina ao anatiko ao. Misy mahasoa an'Andriamanitra ao anatiko ao.
Ozy ny avarisika tamin'ny alarobia, ianao le fanasiny tany, misy sira ao anatinao, ianao le fahazavan'izao tontolo zao, mety jiro kely fotsiny ao anatinao. Ozy ny irany ankizy, this little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Ianao mitsy mila manapa-kevitra hoe misy napetraka Andriamanitra ato. Misy sira kely ao anatiko ao, misy jiro kely ao anatiko ao. Avelako irehetra io, Jesosy ampirehitra io, mba ho hitan'ny olona ny mazava ato anatiko. Hideran'ny olona n'Andriamanitra noho ny zavatra zay ao anatiko ao. Jesosy sa tsy te ho velombelona fotsiny eto amin'izao tontolo izao. Fa ianao tsy velona hitady vola. Tsika tsy velona hamelona ankonana. Tsika tsy velona nangatrano. Tsika tsy velona hametraka lova sy anao zavatra maro isan-karazany. Olona mampalahelo antsika raha izany. Mampalahelo nge izao tontolo izao. Izy tsy mahalala fa mampalahelo izy. Fa zasy ianao namindran'Andriamanitra fo. Amen. Zasy ianao natsoin'Andriamanitra. Amen. Zasy ianao nofidian'Andriamanitra. Zasy ianao natao nofanaka omemboninahitra. Manomboka atsantsika tena miresaka amin'ny tompo mihitsy. Za fanaka omemboninahitra. Sara nga natao avokatra Jesosy. Apavokary Jesosy. Fa raha zany mirehitra oponao, hoenao manomboka misy asan'ny tompo any anatinao. Hoentanao manomboka misy opportunité sokafanao anao. Amen. Manomboka misy lalana, dia androso ianao, dia hitombo ianao, dia efana, dia efaliny any anatinao any. Mefaly. Ianao le ampiasaina, zay ny mahafinaritra miaraka amin'Andriamanitra. Izy mampiasa anao faly, dia ianao ampiasaina faly. Ianao raha ampiasaina fotsiny any fitoeram-piasana, tsy faly ianao. Atao fotsiny ty aloha. Maintsy atao. Fa ianao miaraka amin'Andriamanitra, rehefa ampiasaina ianao, dia ianao ny faly voalohany. Ianao ny faly. Ozy ny mpianatra noty, nyedinety, dia ry faly be tena. Jesosy na dia fanahy maloto ary tena anaiky anay noho ny amin'ny teninao. Faly be ry zareo, satria nampiasain'Andriamanitra. Zasy ianao koa tsy haiko ianao fa za mbola teo faly. Za tsy hijanona. Za tsy hijanona. Mbola kely vokatro tany aoriana raha oharina amin'ny vokatro eo aloha. Mbola anoy foana, mbola hiazakazaka foana, mbola mokatra foana. Rehefa tonga ako eo anatrehan'i Jesosy, dia izy mpanompo tsara sady mahatoky ianao. Ty sorirako ty mety tena mahavita, tsy fantatro tsony hoe tonga izy amin'izay fotoana izay. Tsy fantatro tsony dia ianao hoe tsy hiaraka hifaly amiko tahaka izany. Sa afa-po ianao ny amin'ny fiainam-piaina kely eto ambony tany, tsy efa rehefa mba hanina dia efa zay, rehefa mba hanina. Misy fahafahamanao ao anatintsika. Misy fiainana tsara be izay natao hiainantsika. Fiainam-pahombiazana tsisy toy izany. Mihoatra lavitra n'olona eritreretinao io hoe le tsodrano ataonao amin'ny zanakao hoe ho tonga amin'ny farany ambony indrindra fa milazanao fa nalasa farany ambony indrindra ary. Mbola hafa ny satisfaction zany hoe nampiasain'Andriamanitra zany. Mbola hafa ny satisfaction zany hoe ozy izy Paul rehefa ho faty hoe navita fiazakazahako ao anaty prison izy amin'io. Navita fiazakazahako 12 taona tao anaty prison. Fa navita fiazakazahako ankehitriny ho satrohanao azy satroboninahitra ny fiainana. Fifalena tsisy ohatr'izany. Za ihany koa te ho faly. Raha ianao zay olo zay dia teneniny eo akaikinao, za koa te ho faly hoe dia manekeno ampiasaina. Lazaony akaikinao manekeno ampiasaina. Zay tsika izay. Eo amin'ny toerana izay misy anao. Une personne d'impact. Satria misy an'izay fahafahamanao zay ao anatintsika. Amen. Natsangantsika hivavaka hiresaka amin'ny tompo androany. Aza mionona amin'izay faniainanao. Jereo aloha ny tenanao hoe fitaovana ianao. Sampiasa. Raha ianao Kristy niresaka taminao tao anatin'izay afatray. Mifalifa piasa ianao. Ary raha piasa ianao, aza manaiky tsy ho ampiasaina intsony manomboka izao. Fa midogia amin'ny tompo ampiasao. Ampiasao. Apavokary ny andro sisa iainako, apavokary ianao tsy mijery ny zava-bitako sy ny lalana rehetra no tiaviko, ny erreur rehetra vitako. Mety vao maly afako maly ianao nanao erreur, nanao zavatra tsy mety taman'olona ianao mandehana mifona aminy. Mandehana hibebao fahotana. Dia vita izay dia mitsangana. Androany mila zanak'Andriamanitra mitsangana Andriamanitra. Tsy mijanona eo amin'ny toerana nalavony, tsy mijanona eo amin'ny tsy fahaizany tany amin'ny lasa, fa vonina n'olotra ny tenany.
ho vase d'honneur fanaka voavoatra asony tompo afokatra amin'ny lafiny rehetrarehetra. raha maniry ary mavaka aminay ianao dia tongava ary isaky ny alahady amin'ny 7 ora sasany, ny talata amin'ny 12 ora sasany, ny alarobia amin'ny 12 ora, eny Antsahamanitra 100 metatra amban'ny fijerena fety, trano Gribege amin'ny ankavian-dalana. Tongava soa tompoko.